mbola venareo sady aty ihany vao tsara ihany no menareo dia inona ro hoe mpifankatia olona anankiroa no nivady dia niteraka ray avy eo zareo saraka fa tsy mifanaraka samy nanana vadiny indray izy anankiroa avy eo mieritreritra ny hiteraka nefa madama dia tsy tiany hoe hiteraka amin'ilay vadiny vaovao fa lasa izy miverina nankary amin'ny ray anjanany vaovao ilay ray anjanany taloha dia niteraka tamin'ilay ray anjanany taloha izy dia izany hoe mipetraka miaraka aminazy eo ihany ilay zanany vaovao avy eo izany hoe rôlany izy zanany kanefa aty amin'ny vadiny vaovao izy mipetraka fa tsy any amin'ilay vadiny taloha dia efa samy manana vadiny vaovao izy anankiroa. Tsara ve izay fanapahan-kevitry madama izay raha ny fahitanareo anazy? Dia tsara ilay izy. Antony dia satria ny zazakely, ny ankizy rehefa misaraka ny ray aman-dreny dia mbola mafy tokoa noho ny ainanareo ray aman-dreny ny ainany ankizy. Satria tsy inona raha ohatra izao ka efa hoe nahazo fitiavana tamin'ny dada ilay zanaka, ny tsy maintsy misaraka izy anankiroa, tsy maintsy eo ilay alahelo tena tsy hitako intsony dada. Na ohatra izy nahazo fitiavana tamin'ny neny dia tsy maintsy te ho any amin'ny neny zany. Raha ohatra izy ka be dia ao an-trano dia te handositra ary amin'ilay dada satria iny tsaroana hoe tia anazy kokoa. Mety ho lasa tsy hahay tampoka izy any am-pianarana, tsy ho izy tsy nahay fa mitorobona izy dia tsy mifantoka fianarana. Ary izay mbola averiko foana ho an'ny ray aman-dreny rehefa miady tsy azo atao eo masona ankizy. Fitaovany ambofandriana miadakadana ny resakareo na hoe any ivelany fa tsy eo masona ankizy eo vazavaza be. Ary ho an'ny tanora malagasy voaisonitra voahiditra amin'ny tokantrano ihany koa, tsara kokoa mba hoe mila manalaza ianareo roa mahavita fiainana fahatanorana izay vao miditra amin'ny tokantrano mba hisorohana izay fisarahana izay. Izay ange ilay mampalahelo eto amintsika. Ny lalam-piainana dia hoe zazakely mandalo fahazazana, mandalo ny miala sakana, mandalo fahatanorana, lasa ray aman-dreny izay vao antitra. Fa ny ankamaroany ny tanora malagasy ankehitriny tsy mandalo fahatanorana daholo. Vao miala sakana dia tonga dia lasa olon-dehibe. Fa maika ho aiza? Mandinga tatatra. Maika handinga tatatra daholo. Tonga amin'ny fiainan'olon-dehibe avy eo vaky loha. Ny vehivavy aloha mba afaka hoe mba mahazoazo ihany mba hoe miaina amin'ny zava-misy. Fa ny lehilahy mampalahelo dia tsy mahay miaina fa midingin-drano. Ny sorohana izay loha izay dia tsara foana mba hoe mila mandinika isika izay vao manapa-kevitra izay ny lalam-piainana. Mialohan'ny hanaovana zavatra dia mianatra, mandalina, mikaroka izay vao manatanteraka. Raha izay no ataontsika dia tsy maintsy ho tafita ihany gasikara. Ary ho an'ny raim-pianakaviana ohatra ka nisaraka elahy sy ny vadiny elahy teo aloha dia raisiny adidy. Matoa nanamboatra zazakely ianareo roa ka raha hoe sendra tsy tafaraka, tsy tafapetraka, tsy ny ray trano dia tsy misy olana izany satria sarotra be ihany koa raha ohatra hoe efa tsy eo intsony ilay fitiavana nefa tsy maintsy hiraikitra eo. Tsy maintsy hifanolana sy eo foana ilay tsy fihetezana. Fa raisiny adidy amin'ny zanaka. Tsy maintsy manao adidy ialahy raha hoe nisaraka tamin'ny vady ary fatao foana ny adidy. Tsy hoe loza lehilahy milingilingy ary amin'ny sipa vaovao ary koa dia neny ireny no dona amin'ny poto ao. Tsy voatery ho tenenina amin'ny lehilahy koa izany fa tonga ialahy dia mandray adidy. Dia izay raha ohatra ianareo ka manana an'izay fanapahan-kevitra hitanareo, indray androany koa ange rehefa antitra ianareo roa hoe tsy maintsy ho faty. Ireo zaza ireo dia tsy maintsy hiady loha, izay zanaky neny, izay zanaky dada, izay zanaky izao. Dia mampalahelo, ianona zanaky anona, ianona tsy zanaky anona. Ny ao an-trano ihany koa lasa mampalahelo satria tsy maintsy eo ihany. Eto amintsika malagasy koa eo ihany ilay hoe dain, ry zanaky dadakelinay, ry zanaky mamakelinay. Dia tsy maintsy fangarika sy fananinanina eo ry zareo. Any amin'ny tany mandroso anefa zareo ny ankamaroany aloha ny any amin'ny tany mandroso rehefa misaraka ny olona anankiroa matetika hoe mpivady vita mariazy fa rehefa misaraka izy anankiroa dia ny raim-pianakaviana tsy maintsy manao adidy. Vao tsy manao adidy ialahy tonga dia tratran'ny
lamondy afaka atao ry madama ihany koa, tsy maintsy manao adidy lahy, zanak'elahy isan-kerinandro mandeha mitsidika lahy. Mandra-pahalehibeany io satria adidiny lahy foana iny. Ary raha ohatra ka hoe te hiteraka ilay mpivady anankiroa amin'ny vadiny vaovao dia tsy misy olana, na miara-mipetraka eo ary ny zanaky ny dadakely sy zanaky mamankely tsy misy olana mihitsy. Efa fomba zareo any amin'ny tany mandroso izany dia tsy misy olana, ohatry ny efa mandeha ho azy. Fa ny eto amintsika ilay hoe zanaky ny mamankely sy zanaky ny dadakely dia ohatry ny efa ratsy be amintsika ilay izy. Olona ange io e, sa biby? Olona mitovy aminao ihany io ko maninona ny aratsiny? Izay ilay mbola tsy haintsika malagasy ilay mahay manaja ny zon'ny hafa. Ho an'ny ray aman-dreny ihany koa mba mahaiza maneho fitiavana ny zanaka. Ilain'ny zanaka ny fitiavana avy amin'ny ray aman-dreny mba entiny ezahany mivoatra amin'ny fiainana sy miady amin'ny fiainana. Satria izy raha ohatra hoe izao ka hoe mipetraka ato amin'ny mamankely sy ato amin'ny dadakeliny, indry nefa variana fotsiny indry mitaiza ilay zanaky ny vadiny voalohany, tsy maintsy arary ange fon'ilay zanaky indry ilay voalohany. Tsy teneny raha andeha indray izy handositra ary amin'ny dadany ary ohatr'izay mahazo anazy, tsy teny dadany. Aretim-po ny iainany amin'izay fotoana izay. Ary hijaly izy, tsy hoe hijaly izy fa mijaly izy. Dia anareo ray aman-dreny ange tia tena amin'izay fotoana izay. Alaivo eo amin'ny toeranareo fotsiny zavatra misy. Ianareo no vahaolana hoe mampisokatra ny zanakareo sy mamotika ny zanakareo. Ny tokantrano tsy efa nirery ihany koa fa mila fifamenoana. Ary ireny ange dia tsy maintsy hanenenanareo ray aman-dreny. Rehefa lehibe ianareo, rehefa antitra ianareo, rehefa rerika ianareo, ireo zanakareo ireo ange no tsy maintsy hitantana anareo e. Fa sao dia mihevitra indray izay rangahy antitra izay tsy misy izy. Alaina ohatra hoe malemy eo am-pandriana eo ianao ray aman-dreny efa antitra be io. Ny zanakao nefa nampijalianao, ilay zanakao ilay tsy tianao iny. Ilay zanakao tena titianao nefa lasa nandeha mipetraka any tany lavitra any satria tafita be, nampitaina tany fianarana. Dia mety hanantena fitiavana amin'ilay zanakao nitsinihavanao ve ianao? Eny e, anao izy. Ataony ny adidy satria zanaka. Fa kosa ny aretim-pony ao, tsy ho afaka izany mihitsy. Tena marina izany, tsy ho afaka ny aretim-pony. Noho izany ianareo ray aman-dreny ihany koa dia mila mitandrina rehefa hoe hanamboatra zazakely. Ho taizana tokoa ve ity zazakely ity, ho velomina tokoa ve izy ity? Sa hoe velomina fotsiny dia iny ny antena dia izay. Mila fitiavana izy, izay no tena ilaina fa tsy ilay sakafo be omena anazy. Ary rehefa mbola tsy te handray adidy dia tsy mipingapinga manokatra fetsy manamboatra zazakely. Be dia be ny kapoty, be dia be ny fomba atao tsy hahabevoka dia mitandrina izany. Izay fa mankasitraka ny ray aman-dreny rehetra raha ohatra ka hoe sendra tsara ka mpanambadiana ny mpivady dia mankahery anareo rehetrarehetra omeo fitiavana ny zanaka satria izy ireny mila ny fankaherezantsika ray aman-dreny izy ireny. Izay fa misatra tompoko.